voninkazo. Fizarana faharoa sady farady amin'ilay tantara misy fizarana roa nosoratany RH. Silvia Randrenatoandro no Madame Léa. Zoma amin'ny rina no Rafatra. Nanja no voninkazo. Christophe Rabiarmanana no Tivanina. Faly no Zokas. Mandray feo Mamy Arvony. mandrindra ara-teknika. Aro Manatombosa Nanja mazavatra moto. tsy takory data izay ataoka marina e. Fa inona ary ty mampiasa saina no ty? Jereo va resiko indray ianao. Lasa tsisy dika ny kilalao raha velanao mandrisa isaky ny ray minitra. Ka izany efa nilazaiko anao zaniko. Ty aho no Tivanina. Dada kay tsy mihaino ny zavatra menomenomako eto mihitsy hatramin'ny voalohany aho. Miaino fa gaga aminao fotsiny ko. Hatramin'ny vina moa no lasa olana mampiasa saina ohatran'izao ny fitiavana. Sady niova toy ny ahoana izao tontolo ao ivelany eo izao nandritra amin'ny fotoana tsy nahitako azy. Ka mieritreritra ny havaliko azy aho e. Tamineny ahoana ary dada no nahafantaranao fa izy no tena tianao fa tsy olo-kafa? Tsy mba nametraka fanontaniana ohatran'izany apetrako izany a. Dia haiko hoe izy le tiako. Raha mbola mametraka fanontaniana mantsy ianao dia dika izany fa mbola manana ahy aho. Sa tsy marina izany? Angamba asa tsy haiko loatra. Mino fa angamba tamin'ny fotoana nylazany fa tianao izy dia mety naniry ianao tany amponao lalina tany hoe raha mba olo-kafa nolazan'izany taminao a. Tsy izany loatra angamba ka. Zao voninkazo hatramin'izay a dia mbola tsy nahita olana hafinaritra ohatran'iny Tivanina iny a. Tsoratra sy tia namana sady laniny tamin'ny fiarovana anao ny andro ny ray manontolo. Nefa tsaroa e, fa tsy azo atao ary fady ny manefatra osa amin'ny alalan'ny fitiavana. Mahaiza manavaka ny zavatra andrasana nanao sy ny tianao. Fa raha izay heverinao rariny sy ara-dalàna raha andrasana no ataonao dia tsy hahita fahasambarana mihitsy ianao. Za nge tia ny Tivanina ary dada e. Fa tsy haiko hoe fitiavana ohatrany ahoana, hatraiza, ampy ve? Tsisy afa-tsy ianao ihany no mahavaly an'izany fanontaniana izany voninkazo a. Eny e, fa vadiko aloha ny resaka e. Hitan'ny dada ireny tany namidy taloha hoe mba hitsinjovana ny hoaviko ireny e. Ie, manino? Efa manomboka manangom-bola ho azy zao amirenako tsikelikely an'ireny. Dia mba tiako ho hita ireo taratasy ny fanaovana taloha sy ny olona mividy azy ireny. Mbola kely ihany aho mantsy tamin'ireny fotoan'ireny ka tsy nahalala inona mihitsy. Fa ino mahatonga anao te-hivery mividy zavatra efa lafo ry voninkazo a? Amin'izay indray any ambanivohitra be any tsy aleo moa mividy tany hananganana trano eto amin'ny vila raha misy ihany ny vola. Afaka mahazo an'izany foana ary dada. Sady tanindrazanao ange ireny e. Efa nafoko anao ireny voninkazo a. Tsy mila anao amerina azy a. Sady ny tompon-tany amin'izao koa nga hivarotra izay aminao mividy ny vidianany azy tamin'izany intsony. Tsy maintsy hakatombo be izy. Tsy maninona re zany ry dada. Tsy misy atahoranao izany. Sady mba hafa ihany angely hoe manana ny tanindrazany tena sy ny loharan'ny poirana e. Mba afaka miverina any amin'ny fototra ny Andohany e. Na manorina trano any mihitsy aza rehefa mivoaka dada. Maninona moa izany? Inona ary no mahamay anao hiverina amin'ny fototra ny Andohany izany? Efa nanoratra tantara vaovao nge tsika e. Raha vao tonga teto tamin'ny fotsiny ianao voninkazo a dia efa noadinoko daholo izany zavatra rehetra izany. Ka izay indrindra nge ry dada ny tena lozy. Adinonao hatramin'ny aina. Tsy nieritreritra afa-tsy nahasoa ahy ianao. Betsaka loatra nefa vitanao tamiko ry dada malala. Aleo mba haveriko aminao ireo tsangam-bato farany manam-porofo ireo fa nanana fiainana sy fiandohana toy ny olona rehetra ianao talohako. Ary mba aza sakanana miangavy. Tapitra koa no raha mangina fa mandra-pio ny dada. Iny ary mandra-pio ny voninkazoko.
Izany indray ary izany manadala amin'ny ora fakana izany. Olona tsy mahalala fomba tsy. Oay, tena imaingoko ty. Fa misy iny, aleo aloha raisina. Allo? Maheno fa ahoana e? Nampiantso anao? Fa inona koa no ilany anao e? Efa 5 taona ve sisa ny sasiny dia izay vao hanondrana? Ny 10 taona aza vita ihany? Tena manahirana koa iny ka. Ianao anefa olona tokony tsy hivezivezy eny mihitsy a. Eny e, marina aloha izany e. Sao lazainy fa mivadika eo sika raha tsy tonga. Iresaka tsy tokony resahana any izy no ahiko. Mandraha ireny bandy kely ireny ary aloha makeny mianzila zainy e. Izay fa za koa mbola aty an-tranoko. Atao farany anio miantso amin'ny laharako tsotra sy amin'ny fotoana mahato an-trano Amin'ity aloha tsy maninona satria urgent. Izay fa veloma e. Mamono? Oe, Jokasy, aivenao e. Fa miverinao fa izy. Fa inona no ataonao aty e? Anga tsy mahazo maka aty an-trano intsony ahy e. Asa, iza moa no lasa mifindrany amin'ny vilona fa tsy ianao ihany. Noheveriko tsy te hipetraka aminay intsony ianao. Hainao tsara nefa tsy mareo no antony famivadinareo e. Avy indray ianao Jokasy a? Azafady ary. Andao toa hoe any no akaiky ny fianarako zany. Fa ono iza le niantso teo? Niantso? Le olona niantso anareo teo e. Ay vesy, olona ny ampiasana re iny a. Ary iza le hoe misahazo 10 taona sy hoe fa 5 taona sisa dia vita. Olona tsy fantatrao zany e. Ary izay anton-dianao lazaina fa tsy eo mibesasy teny eo. Aka ny arela sy anafitraza ny ampianarana fotsiny iny. Mba tsy teo aterin'ny sofira izy andeha amin'izany voyage d'étude izany. Sady mety etambe manoatra noho ny findratrano no entiny eo. Ay tokoa moa anio izy miainga. Ay tsy tadidinareo akory. Betsaka ny erehan'ny lohako ry Jokasy a. Sady efa tsy zazakely tsony ary ela. Ary aiza izy izany? Mbola meo manany ambany. Ay, ilazao izy hitandrina tsara ary a. Izay fa ilaozako ianao. Za io koa mbola be ataoko. Enindray arako. Mandram-piano nareo. Fa ahoana ary izany? Mbola misy oloka fa mamaky any dada hono aho dia tsy maintsy miandry aho. Za efa niazakazaka ery fa hoe taran'ny ora famangina no tsy fahitana bus sy ny fitohanan'ny fiara. Adalana ihany koa angeny ahy e. Inona angany tsy nitondrako fiara. Nefa moa na nitondra aza, za ty tsy maintsy miandriko. Fa iza ary izany olona miresaka amin'ny dada ao izany e. Hafanay ve tonga mamangy ao? Havaniza nefa. 10 taona no nampigadra ny dada tsy nisy havana tonga izany na mindray aza ka izao vao izy an'izany indray. Dia iza izany? Ilay onja be io. Mba hafahafa koa izany ka. Ineny fa manome toromarika ny mpiambina. Ivoaka izany ilay olona dia afaka miditra amin'izay aho. Ohatry ty ve? Ty olona ty ve no niresaka tamin'ny dadadiny Firta? Lehilahy lava ranjanana sady manao kafinila ny feno tomboka fatsy. Fa izy iny to tena tsy azo kokoa izany ka. Somba olon-dratsy ary iny. Somba reny manisan'ny niaraka tamin'ny dada namonandreo olona telo ny ampangana azy fa tsy nidoboka ponja. Maninona moa raha arahako iny dia hita eo e. Tena izay mihitsy ny ndeha ataoko ka. Ohatry ny hafahafa mantsy izy izany.
ty lehilahy ty e. Iza marina izy ary ina no nresahany tamin'ny dada. Za koa moa dia tsy aloha ve nanontany any dada toy izay nanarak'olona taty. Nefa manana ny sendrimandry efa tsy ilaza ny marina amiko izany dada. Izy efa zatra manafikaafina zavatra amiko iny. Ineny fa nyzany eo alohan'ny bar io izy. Eo aloha eo ajanona taxi azafady a. Tia ny sarandalako dia misaotra anao. Ary aleo arahana. Fen'olona be ato izany. Toa tena toeram-piandronan'ny jolangony sy ny mpivarotena ange ty bar ty izany. Marina raha mbola niditra tamin'ny toerana toy ity aho. Ary nakaiza moa izany ilay olona nalahako teo. Airy amin'ny sisiny re. Namana izany ireo marobe misotrosotro ireo. Tena atonoko iny io ka. Anontaniako azy izay nataony tany amin'ny dada. Lasa izao. Oay, fa avelao ny tanako fenao ve? Jokasy. Voninkazo, maninona ty ianao? Ary ianao mba maninona ty? Ary avelao ny sotroko fa maharara nge izany e. Tsy izany ny valim-panontaniana andrasako aminao. Fa mba hisotro toanao koa ahy e. Hisotro? Aza mako ianao ve? Za manino. Ary avelao any sandroko. Tsy misotro izany ianao voninkazo. Indrindra amin'ny toerana ohatr'izao. Miaraka amin'izao fitafinao izao. Maninona ny fitafiko? Mitoy amin'ny saro-bakoly any atrano. Fa niverina sasakely ve ianao e? Tsy misangy aminao ah. Inona no ataonao aty? Efa nolazaiko teo fa ianao ny tsy mino dia olanao izany. Ny olona rehefa tongery fotsiny voninkazo tsy mieritreritra ohatran'ny nataonao teo vao miditra. Tsy mangovotra ny tanany ary tsy andehanakina ny ray anina mihitsy. Mbola hoe ianao vao lasa mpanosary mihetsika malaza. Fa fantatrao angary eo? Fantatro tsara mihitsy. Ny olona mpirevy ato mahalala azy daholo akoatranao. Le lehilahy manao t-shirt mainty sy mikavin'ilo io ve izany ray anina lazainao izany? Izy indrindra. Fa tsy ampy anao tsony anga ty valina ny lasa manaraka bandy aty amin'ny quartier bordelina ty. Raha mba olona azo iresahana ohatr'izay olombelona rehetra ianao mety mba nitantarako anao ihany ny antony saingy ianao moa Jokasy. Efa izy moa milaza anao tsy azo ny iresahana a. Tsy ho androany no haiko ny tsy fitiavanao ary Jokasy a. Efa niteny an'izany a sa ianao sy ny sainao fotsiny mamorona izay tianao forononao e. Asa. Ny tena marina tsy mahalala ianao. Na mahalala fa amin'ny ampahany. Ny vinavinanao sy ny eritreritao tsy mahay misokajy afa-tsy izay hita amin'ny tsara sy ratsy no avelanao amenony ambany. Dia vokatry ny vinavinako daholo izany ny zava-nisy rehetra hatramin'izay. Hatramin'ny nahakely antsika. Mahalay afaza sy tsy tononao ka. Avelao aho a. Eto mipetraka. Lazao azy antony mahatonga anao aty sy nanarahanao ny ray anina. Ay ve izany e. Andaonao mody raha izany. Ody ahoana? Tsy misy nininona ho hitanao aty e. Tsy alohanao moa toy izay mandany fotoana aty. Fa mandany fotoana ahoana e? Izay fotsiny e. Dia ny olona ny lazaina fa mamorona rehefa milaza anao olona tsy azo ifampiresahana. Maninona raha mba manazava izao? Ka tsy ahita mangirana amin'ireo bandy ireo izany ianao e. Maratra ny tsy misy dikany eo fotsiny ny rainy hoe manaraka azy. Tsy misy dikany e? Tsy misy dikany izany na mpigadra ny raiko. Efa nilazaiko anao teo fa hafahafa io bandy io. Manahy azo anisan'ny mpiretsi-kombakomba tamin'ny dada tamin'ireny zava-nisy 10 taona lasa ireny mihitsy aho. Dia izy afaka miriaria aty nefa ny dadako migadrako. Ka tsy mpangalatra izay any raha ihany e. Ahoana no ilazanao an'izany? Nga ianao mpiara-miasa aminy? Andaiko tsara io. Tsy possible izany hoe nangalatra sy namono olona izany izy. Indrindra hoe nandeha amin'izao fotsiny. Na todoketrehany an'izany aza tsy ananany. Fa ahoana fotsiny ary e? Olona toy ny ray ihany manao tsoina hoe valebibika aty amin'ny tontolon'ny kriminelina. Ahoana koa izany? Atsoinao izy rehefa misy olana ianao. Irahanao mampita hafatra amin'ny alalan'ny herisetra. Makakery ny olona. Manatotra hitam-barotra tsy ara-dalàna eny amin'ny toerana iray na mamono olona mihitsy aza.
saingy tsy mahay fa tsy manaraka baiko izy. Raha tena teny amin'ny dadanareo marina izy dia tsy sitrapony zany fa nisy naniraka. Ary azonao atao azo dolo izay fampijaliana takatry ny sainao azo atao amin'ny eto ambonin'ny tany. Fa tsy ilaza zany izy hoe iza no naniraka azy. fa taiza daholo nahalalanao an'izany ry Jokasy? Fantatro fotsiny. Ary andao andeha amin'izay. Ho aiza? Io indray ianao ilay tia sintosintona. Ka ianao tsy mahay mandeha tsotra ka. Avelao aho Jokasy fa marary ho zany a. Sa tianao iorakoraka eto a? Ataovy e. Raha tianao fantatry ny olona hoe nylalo sarymetsika mpitsongodinina le voninkazo ny tivanina taty. Ary mpiry-tenenina moa ianao tsy antso amin'izany. Aiza ny fiaranao? Tsy nitondra mandeha taksi anaka ty. Tena manderaka mihitsy ianao ty a. Mahazo midina amin'izay aloha fa tonga. Nga ianao tsy andro sao an-trano? Maikary voninkazo andro efa amin'ny fito ange izao e. Za nge tsy nanerana ao anaty tra fa ianao te handeha. Ngamba mba nenjehan'ny eritreritra ihany ianao amela andeha hody rery amin'ny andro alina. Ianao tsisy hamono azo amin'ny nampanahako. So mbola tonga velona ty ka miteny amin'ity vanina hoe fakahitsika nefa navelako tamin'ny fotsiny ianao fa tsy nateriko. Sarotra aminao mihitsy mba manaiko hoe manana fo mitempo ianao ambadik'ireo ozatra nandevenanao azy ireo a. Tsy niteny aho hoe tsy manana fo. Saingy tsy taova 500 grama no nde ataoko hibaiko ny fiainako ray manontolo. Izany mbola ahafahako mijoro eto alohanao amin'izao. Akano sanana ianao raha izany. Ilay onja be eo. Matahotra ny herin'ny fihetsem-po ianao dia aleonao mandositra foana. Satria mbola mila finiavana serim-po betsaka aza ny mity noho ny miady. Ilozako ianao e, mandra-piona. Voninkazo araso ane. Voninkazo? Tsy mitsahatra miantso andry mihitsy aho io. Fa taiza indry fa alina be nge zao e. Ty vanina. Fa nga ela mbola tsy matory. Ahoana ilay ty vanina? Atory ahoana fa ndry tsy hita hoe nakaiza ka atory ah. Way, ary angaha Jokasy ny nanatitra andry. Sendra mifankahita izay. Fa nifankahita taiza? Tany vilona tany. Aleo mibandy aloha hiala fa bolony nareo. Mampamangy eo amin'ny mamao. Dia loma Jokasy a. Zay le tsy fa mandra-piona. Ndao amin'izay hitra fa ina ary ty mahavarinanao eo e. Izana. Manao any dada? Manao ny voninkazo. Reratreraka nge fahitako anao izany e. Fa tsy salama nga? Salama ka. Somary tsy dia naika tory fotsiny alina. Fa nisy inona? Tsy nisy inona re voninkazo. Ka hoana? Ilalao kely tsika? Mitondra esika a? Ngamba tsy androany. Tena somary tsy dia avy fantoka za io. Zany ve? Eny ary tsy manina raha tsy mazoto dada. Manaraka re voninkazo. Fa ina aloha vao any? Tsy dia misy. Trano mahazatra ihany. Iary ela no lasa nanao voyage d'étude. Somary mangina ao an-trano rehefa tsy eo izy sady tsy misy miaraka amiko mandeha mianatra. Ty vanina indray variana amin'ny fianarana sy ny asa. Izy moa iny efa nilazaiko any dady iny. Sady mameta fianarana ny mandretsy kelikely ny fitantanana ny orinasany. Ary Jokasy mba iza zay? Any izy any. Sara raha mandalo any an-trano fa efa manana ny tranony eny amin'ny vilona. Medisina moa sampam-pianarana rahany. Tsy nety nitsabaka momba ny fitantanana izy. Izany ho eo andro dada fa iza marina ho ilay olona namangy any dada omaly iny e. Olona namangy? Eko. Fa nga ianao tonga teo maly? Tonga teo fa efa tapitra ny ora famangena izay vao tonga. Nitohana be mantsy ny fifamoivoizana. Dia nisy an'iny olona iny avy niresaka tamin'ny dada tato. Ve iny e. Iny ilay olona mahalala momba n'ilay tany resantsika e. Nasaiko nanontany any ambanivohitra hoe iza avy ny tompon'ilay izy amin'izao. Olona havantsika izany iny. Fa
somary lavidavitra. hita be hoe tena mantaingo dada sady tena miasa saina vavy izany izy androany no le olona iny ve fa iza marina ary no naniraka an'iny raha arak'ilay resaka jokasy voninkazo variana ankenao izany azafady dada lasa saina tamin'ilay resaka iny fotsiny ilay resaka tany ve fa zao tokory voninkazo hoe ahoana ry dada mbola tsarono moa le toerana fahaletsika tamin'ny ianao mbola kely zanytry dada any amin'ny fiaviany reninao matetika nandeha tanytsika taloha ay ve tsaroko ka ahoana moa ry dada no anatonoko toerana mirakitra fahatsiarovana ny rahantsika mianaka toy iny ka zao reko fa hoe efa renivohitra be andro zao misy an'izay mety ilaina rehetra ny aina tsy nyfametra ary voninkazo raha sanatria ka misy mahazo aho dia mba ireko raha any ianao misafidy anorina fiainana vaovao maninona ry dada izany hoe any amin'ny tany avinina eny tsy dia izay loatra fa le tapany voalohany ka fa inona mahatonga anao hiteniteny foana oatra izany tsy misy nininona kory voninkazo fa afatra toy ny afatra rehetra ihany ny ahy iny afatra toy ny afatra rehetra andraso averiko lasaina mazava aminao fa nidika ny teninao teo dia hoe raha maty ary voninkazo dia mandeha ihany mitsoka ny ambany vohatra tsy niteny an'izany a voninkazo dada tena miangavy lasa ho azy zavatra fenonao amiko tao manomboka tsy vitako tsony marina zanako efa milaza aminao angia fa oka re oka asa mandainga amiko tsony rehefa tsy ilaza ny tena marina ianao tsarova anefa ry dada fa na ho elana ho aingana dia tsy maintsy ho fantatro izany misy zavatra telo tsy azo ajanona hiafina hono eto ambonin'ny tany ny masoandro ny volana ary ny tsy ambaratelo manelingela be an'ity vanina ve anka fa misy inona saika resaka raha hoe tsy manao zavatra lahy tsy maninona fa azo avelo ity ka lasa oara ny resaka indri saika hialatsiny amin'ny lahy ty vanina dry hialatsiny amin'inona momba n'lay tamin'ny farany araka tamin'ny jokasy iniko tena azafady angamona nao ratsy indri no mialatsiny tsapako hoe nampalahelo an'lahy ny zavatra nataoko tsy hoe nanao fananiana tsy namaly anefa fa tena ny telefoniko lobatiny tsy nahafahako namaly klasika be zany fialatsiny ry zany sady tsy misy fahaiza mamorona ao anatiny na ny kely aza fa angamo za mamorona ka ny tena marina koa ange tsy zazakely tsony ary ty vanina isorako an'lahy zay vitany lafa efa lehibe kosa zao ka tsy mila rovana fatratra oatra izany foana sa hoe jokasy nanatitra ny nahasorena ny lahy inona moa ny ahasorena amin'ny jokasy azandroko ane iny sady mbola tsy mananjo sary-piaro amin'nry any tena marina satria tsy mpifaninitsika zany efa nilaza ny tato am-pokony efa tsy manome azoa amin'nry zany na ny kely aza tsy fifanariana raha teo ny fitiavana ny teny an'izany marina lahy saika ny resaka ny momba n'izay raha mbola hoe tsy niova hevitra lahy fa nahoana moa ny ova hevitra ka tena tsy nisainga ny ary voninkazo raha nilaza hoe ti andry efa hatramin'izay ka hatramin'izao ka izany mihitsy tsy hoe mbola namila filana ny salasala nandritra n'izay fotoana izay miverina tao an-tsaiko fotsiny ireny lasantsika ireny tsy haiko hoe mety izy ve voninkazo raha tsy teo tia vanina ny tsy fahitako valiny tamin'izany fanontaniana izany no antony ilazako anao hoe tianao koa
Tena marina very voninkazo. Tena marina izany ry Tifanina. Asa raha misy asambarana manakaiky kely akory an'izany tsapako izany. Tena misaotra ke. Inona ary tia misaotra ity? Ka tena lehibe loatra ny fanomezana nomenao ako. Ataoko ahoana moa tsy hisaotra. Tandre moa ary fa sarobidy loatra amiko ny foko izay natolotra ao am-pelantananao a. Ohatray, azafady aloha fa misy olona miantso a. Tsy azo raisina avy eo ve izany? Ny afeny amin'ny fonjy ity. Aleo aloha raisina sao sanatria misy mahazo any dada. Eny ary. Allo? Dada, tsy mino ahy e. Dada ho amin'ny ferena. Oka ry izay voninkazo a. Maherezaka i voninkazo a. Oka izay. Dada moa e. Tsy maty izany ho an'ny dadako. Dada, fa dia nahoana loatra e. Azilosanao a dada. Tsy manana afa-tsy ianao a. Verena moa e. Tena rary io voninkazo ty ry Tifanina. Ka inona ary no ataoko e? Tsy hitako izay ambara. Na za koa aza mba valalanina. Tsy marina. Ilay onja. Tsy namono teny izany dada. Fafako marisaina ny resaka. Verena moa dada fa mijaly ny voninkazonao a. Mijaly a dada. Oka moka izay a. Tifanina. Pandaingo ireo. Tsy maty izany dada. Lazavazana fa tsy maty dada hoa. Mahaiza inona tia. Oka izay voninkazo a. Oka izay fa efa lasa izy. Tsy marina izany. Oka izay. Tomany ao atratrany jokasy izy. Tsy naniliko jokasy satria hitany fa tena mitady ho lasa daly voninkazo. Dia hiresaka kely amin'ny mpikarakara razana aloha fa ilozako vetivety aloha nareo a. Ndeana ary e. Oka moa izay voninkazo a. Tsy manery andritsy alahelo a saingy somba tokony hajanona amin'izay ty ranomaso ty e. Arary amin'io ngendriny farany e. Efa ho herinandro izay ny nalasana ny rafatra nefa dia tsy mijanona mitomany ry. Tsy tsapan'lahy. Tsy ireko tsapan'lahy mihitsy mahazo ary Tifanina. Lasa ngely mba haniandry ny akinako e. Tsy manana nisaniza tsony aho. Zany mbola eto voninkazo e. Efa tsy namandry intsony fotsiny aho fa efa olitiandry. Saingy toa manilika foana ry. Tsy mba mety hizaramiko ny alahelondry mihitsy ohatran'ireny tsy mpifankaty ireny tsika. Tsy haiko aloha izay andrasany lahy amiko fa ampatsiahiviko hoe vao avy nandevina indray koa. Dia aleo indray mitomany eny atratran'olon-kafa toy izay ety amiko. Olon-kafa? Raha lahinao ange jokasy ry Tifanina e. Dia maninona e? Toa manomboka maso rena ianao izany a. Sao e. Mbola reraka loatra mifoka ka tsy manam-potoana andaminana anao sy ny asarotam-piarinao a. Tsy tompona andraikitra amin'izay zavatra foron'ny sainao any a. Azafady voninkazo a. Tsy te hiteny an'izany a. Nefa dia izany no lazainao. Losako ianao fa andeha hivoaka any ahy. Voninkazo a. Andraso aloha e. Voninkazo. Matina moa ny tena ho dada. Tena tsy mino an'izany ny saiko. Tsy hisafidy ny andao azany izy. Nefa moa isany mahalala. Toy ny safidy ny angalatra sy hamono andreny olona telo nampigadra azy ireny. Tena maharary ny lohako ka. Aleo ampiana ihany aloha reto toaka reto.
fa teny efa manomboka matsavozavo sa ny masoko izany sady mitambatra ny hazavana rehetra hitako ampiondre mandeha ohatran'ireo ange ny komandiko azafady dada dia tena vitanao tokoa izany namela irery mpanaretan'olona aloha avy eo mpangalatra sy mpamon'olona dia izao mpamono tena izany ny dadako izany izany ilay olona be fitiavana fantatro hatramin'izay voninkazo fa inony ty ataonao Drogasy Drogasy tela izay kitady anao mihitsy io dia mba miaraka amin'irery mambeny ianao izany ohatran'lahy ihany za niaza mba androany fotsiny fenao tsy mitsahatra misotro raha mbola miposaka koa ny masoandro andao ianao ateriko any an-trano non za tsy aterinao za koa tsy manana trano tranonareo fa tsy izany lazainao tamin'ny mbola kely sa tsy izany aza miteniteny foana ho mialy ianao izay tia vanina za tsy tia nyty vanina tsy tia azy namana fotsiny na nyresako azy voninkazo zay mamena tony ianao ka andao andeha zaho tsy andeha ohatr'izay vonoy ohatrany tamintsika mbola kely indray fa za tsy hetsikelo voninkazo aza falalanareo ny anarako nampiarina fa tena velako eto anao rehefa tsy andeha mariny Drogasy tsy tia ahony ianao tsy tia aho satria za zanaka mpanao zaridainanareo nampijalianao foana ary tena lazaiko anao tena satroko ankahalanao tena satroko tsy ahatsapa zavatra tsy sapako rehefa eo ianao fa tsy vitako tsy mety mankahalanao na ataonao ahoana na ataonao ahoana fa maninona ampy zay andao andeha apetrao azabatanao ohatra golo ohatr'izao apetrao ary aza mitsipatsipaka ka apetrao andao tsika ody tonga fandao sao bataiko indray non sanatria mahay mandeha oy ary tao tsy anatra fa aty aminareo ve tsika ao mitambe saramiko ianao azafady aloha fa ohatra kanjoko fenao ve ahoany maninona zao raha miteny melo izy angana plaza azafady andao miditra atao trano fa tsy ary tena malalaka be kay ato aminao any nareo rery ve zany ny ato ka izandray asa reny sipanao tianao noho izary eny iza moa Risia mipetra eto aloha no fa isolaka amin'ny siakarano anao Risia voray chef wow ino ty tableau eto ampivoatra nytiry Drogasy ary feno sary sy gazety no etezana mipetaka aminy dia mifandray amin'ny tady tao oka fa tsy azoko tiany io fa ahoana fa maninona? Zaho aza rarana amin'izay tiako atao fa
oe le ty sarany dady ty ampovoany ty. Oka anakorotana ny zavatra eo ianao a. Andao aty angana ty le rano ka za tsy te hisotro rano. ka mila misotro. Za ry fenao koa be baiko ary moramora. Sokasy verina miavinavina sy ty andro zay ve zao ianao rapitso. Matoria aloha fa hohity eo zany antso nyty vaninaka anao ny anao koa ty vanina foana iverina anao mamindray azany rapitso dia amin'izay ianao tsara fanahy ihany. Bonidro kasy maditra bony voninkazo nyty vanina. maty tena marary any lohako. Ahitaitra ianao ty vanina. Ie no iverina fatsokasy anga tsy zany fa niantso ahy izy tamin'ny andro alina be aka anao izay mamitampona ny tsomponiny tany amin'ny bara ono. anga Fa dia inona loatra ny mahazo anao ry voninkazo a. Tena marina raha fantatro tsony ianao. Marina fa mafy ny namora interaka nefa mangina ianao aza miteny anarany akory. azafady ary tena mialatsiny aho ohatrany nanery be anao fotsiny aho. Aleo angamba ndeha hiasa fa raha misy ilainao dia antsoy aho. ty vanina azafady. Iany tsy maninona za aza ny mialatsiny zay fa andeha fa raha riva miresaka mety efa tony tsara ianao amin'izay. eny ary oay saika diniko misy taratasy ho anao io napetrako amin'ny table de nuit io. Tsy haiko hoe iza mimpandefa fa nisy nanatitra teo omaly. misaotra indrindra mazotoa ianao. Misaotra. lasy ty vanina tena tsapako nalahelo ery izy nefa tsy hitako izay atao. Tena tsy amerina an'ireny adalàna ireny tsony ka marina fa taratasy inona koa aloha ty isany nandefa azy. Ny arosokafana dia hita eo ny ao anatiny. Hoay ary tao soratana ny dada. ilay onja tena azy ty fa ahoana izao aleo hoe vakiana ho an'ny voninkazo ny dada. Samaray ty taratasy tenao dia tiako izay fefa maty aho. Napetrako tamin'olona izy ty ary ny angaviako azy fantatra mba tsy omenanao raha tsy efa telo ny varavaram-bato ny nofoko. Ny antony dia mba ahafahako milaza aminao sy ahafantaranao fa tena tianao dada. Tena ny aty voninkazo a. Nanao izay azo atao a nomezako anao fiainana mendrika anao saingy indrisy fa mantra loatra dady. Tsy nanana ninninona namety afa-tsy ny fahamarinako a. Nomeko izany mba ahafahan'ireo tena olomeloka hijanona iriary eny amin'ny fiarahamonina. Nekeko ny voafonja mba ahafahanao manana fahalalana. Mifona voninkazo a. Tsy manoviny ty taratasy ty ary tena iriko tsy hanova ny zotra ny fiainanao. Saingy mba tiako fantatrao fa olo marina ny rainao. Endre tsara voninkazo ny dada. Tohizo ny lalanao. Mandro soa foana dia adinoy ny lasa. Aza vela isy ahasakana anao. Miainao atsika mianaka. Izay fa mandra-peonany ankoatran'ireny voninkazoko. Dada. Fa izy nivoaka ny niaraka amin'ny Jokasendry ty vanina? Iza? Le vehivavy manao robe mavokely misy dentelle fotsifotsy iniko. Ay ve, iava. Fa inona hono nataony taty? Niresaka taminay sineny teo. Ino ny sipa ny Jokasy? Sipa ny Jokasy?
Ie, manja kosa aloha ilay izy e. Sady zanaka mpanan-karena be any amin'ny vilona any. Tsy mitovy amin'ireny sipa-piara-mirevy aminy reny. Ohatran'ny mpiara-mianatra hoy ny angary zareo. Anga fa hatraminao viana koa Jokasy no mitondra ny olona miaraka aminy ity. Vao izao mihitsy izy vao nanao an'izany. Asa mety mba matotra amin'izay angamba lery. Sa izay vao ny fony fitiavany. Angamba tsara kosa aloha ilay tovovavy e. Iny ve ho gasy ry Tivanina? Iza moa no mahalala e. Dia efa iny izy aloha. Ary efa manao any ry izay. Toa tsy dia hitako malahelo intsony fa mivoaka lava sy lasa be ataondray aza. Malahelo hafa ny fiainana tsy miandry amin'ny alahelo koa ry Tivanina. Tsy mitsahatra mihodina amin'ny hafainganam-pandeha mahavalalànina ny tany izy. Tsy azoko. Mbola ho azonao ihany izany e. Aleo aloha andeha hivoaka any ka. Fa ho aiza nefa e? Sa hiaraka aminao ah? Aleo andeha irery. Izay fa mazotoa ianao. Otry, fa ho aiza koa voninkazo iny? Dia tsy haiko ry maman. Lasa hafahafa mihitsy izy tato ato izay. So terenao be loatra kosa ary izy. Vao avy namoy ny rainy anie izy iny ry Tivanina e. Na izany aza ry maman. Hafahafa ilay toetrany. Sady tsy hatramina fatiny dadany anie iny nampiova azy iny e. Fa ahoana ka? Hatramin'ilay izy nalaiko mamitampina tany amin'ny Jokasy. Mety hoe angamba no ilay taratasy voarainy iny. Taratasy voarainy? Ie. Na ray taratasy tsy fatam-piaviany izay izy. Tsy haiko izay nandefa azy. Sady tombatombana ihany aho hoe mety tena no iny angamba. Sady lasalasa sainy izany izy nanomboka tamin'izay no ohatry ny hoe miaroka zavatra izany. Na olona miantso olona foana, miresaka momba ny dadany foana. Miresaka hoe inona? Tsy haiko fa tamin'iny izao niantso olona tany amin'ny hopitaly tany. Ireo dokotera nanao autopsie ny dadany no ohatran'ny resahany. Anga? Ilozako aloha ianao fa misy zavatra tsaroko tapoka mila ataoko e. Ohatray, lasa lamody ato an-trano mihitsy koa angamba ity lasa mitsoaka tampoko ity fa izany tsy maharaka. Avy nanatra any ava? Hoay, voninkazo. Ie, za ihany. Vao mba nisokatra taminao ana dia ataoko hoe tao anaty fahamamona aza dia nahatsanganao indray ny rindrina manasaraka antsika. Noentinao tany hatrany iny vehivavy iny. Eny e, saingy tsy hitsikera ny safidinao anidiny fonao amiko no antondihako eto. Fa inona no ataonao ato an-tranoko ato? Ary ahoana ny nahatafidiranao tato? Lakileanao tao ambany tapia. Lety. Tena andeha hovaiko izao dia izao rangava fa siako lakilena. Miditra ato an-tranoko daholo nareo menakavy izay tia hiditra. Avy eo ianao afaka manova an'izany fa izao aloha hazavao amiko ity tabloa atao tranonao ity. Tamin'iny ano mamo ka azonao narirarira ry Jokasy a. Ka io efa hitanao io ko. Inona moa izany mbola hazavaiko ao? Jokasy a, hatramin'ny oviana no manao fikarohana momba ny raiko ianao. Inona ny antony? Efa hatramin'izay. Hatramin'ny fotoana nilazamin'ny mpitsara hoe meloka izy. Onjabeo. Tsy azoko. Tamin'izany ankentsika. Mbola kely. Angamba marina izany. Fa ninona tena tsy nety nino aho. Eny e. Nanomboka roa taona lasa teo izay vao tena nanomboka. Tsy nentina tokony saiko hoe reny fitiavany ianao reny ve dia nahavita ny safidy saraka aminao izy. Iny io izay namono teny ihany koa mbola resaka tsy milamina. Dia inona izany no tena marina? Inona no efa hitanao? Jereo tsara eo amin'ny tabloa ireo e. Ray volana ato alohan'ilay hoe namono ny rafatra ny mpanao politika iny sy ny vady aman-janany dia nametraka taratasy fialana tamin'ny asany izy. Sady nanao kabary nahatezitra ny akamaroan'ny mpomba azy. Ray volana teoriana dia maty tao an-trano niaraka tamin'ny vady aman-janany izy. Trano izay feno mpiambina. Ary mpanao zaridaina no nitolo-batana ny laza fa nanao ny famonoana. Dia tsy namon'olona izany dada fa... Nanao fanarana tamin'olona izy mba hibaby ny heloka tsy nataony. Dia inona no nahatonga azy nanao an'izany anefa ka? Asa.
inona moa fa tsy ny vola ihany ny ekendra olombelona anakalozana ny fanahany amin'ny devoly. dada nge tsy manam-bola izy e nataony inona any am-ponja ary vola. Anga moa zany teny hoe vola ho azy zany. fa maniza asa iza ny olona manan-danja amin'ny indrindra. za ve tsy nisy an'izany fa ny volany raisiko. Andriamanitro de tena marina tokoa ve fa reny vola hoe vidy tany reny no izy. Mety tsy nisy an'izany tany zany akory aza fa lainga ny lazana taminao fotsy mba tsy ahiahinao hoe avaizy ireo vola be lalovinao reo. Andriamanitro jereo nge ireo gazety hafanoetezan'ireo ka mitovy amin'ny eny dadanao daholo. Olona ambony maty dia avy eo misy olotsotra mitolo-batana. Affaire classée dia tsy misy mamongatra ntsony. Adinony rehetra. Tena mahatsiravina izany. Ary ianao teo niresaka momba ny nahafaty any dada hoe tsy namony tena. Misy betsaka ihany amin'ireo olona mitolo-batana ireo no maty toy izany rehefa nahavita taona maromaro. Raha ny fahazoko azy mety mitady tsy atambava nga na tsy mahazaka gadra ka mitady hivadika amin'ny fanarahana dia hampanginon'izy ireo mandrakizay. Tena maharary any lohako. Marina aleo aloha tena andeha hody ary zokasika. Fa maninona ianao? Maharary aho any lohako. Aleo andeha aloha. Andao fa teriko anao raha izany. Andeha rery aho. So anahirana amin'ity vanina na hava eo. Eny ary mandehana. Tena feno be izany saiko izany. Inona daholo rery lanitra reny zavatra nytenenin'ny Jokasy ireny dada, iza no nanery anao anefany tsy tokony alohanao akory noho ny amiko. Iza no nampanginanao mandrakizay rehefa nandoro molotra ao loatra ny marina ka tsy vitanao tsony nandainga taniko. Tsaroako ilay teniny tamiko farany mandefasany ahitsoka. Ilay fomba fiteniny rehefa manao échec hoe tsy misy fandresena azo raha tsy misy miaramila lavo. Izany nanolo tena higatra mba ho fahafahako. Reny vola rehetra reny izay ny antohana ny fianarako sy olona mitokahatra amin'izao dia vidin'ny minitra ny very tany am-ponja. Ary koditra ary ohatry ny misy olona manaraka ngeza zany. Marina tsy tena misy olona manaraka mihitsy aho. Andro anefity efa alina sady ny lalana manky. Namatahotra zany. Takizay ihany tsy natao ny Jokasy na nanaikina tera. Andriamanitro, aza manalavitra. Ary toa misy fiara moremoremo be ity sady avy dia mijanona eto alohako. Misy olona misaritafa mivoaka ireo. Andriamanitro, avelao ahy e! Avelao aho ah! Fonjeo! Kay! Marary efa avelao! Allô? Allo, dia ahoana ty? Tsy zany fa saika anontany aho hoe any amin'ny langa voninkazo. Voninkazo? Tsy atisy fa ahoana? Tsy mody ange izy alina e. Maninona? Zany hoa antsona tena tsy mandray antso mihitsy. Fa lozinona ty lazay lahy. Efa lasany mihitsy any izy omaly ariva. Fa nandalo tany zany izy. Fa efa nilaza ody izy sady tsy nentina terina. Fihinana nataony tany? Tsy fotoana lasarotam-piarina reo ngam'izao ty vanina. Ho avy any dia any mifanazava. Zao dia zao. Okey ary e. Dia anga lafa tena vaka ato ny saiko. Marina e. Ho avy ahy e. Andriamanitro, finina daholo zany ry Jokasy a. Tsy misy idiran'Andriamanitra aloha zany. Olantsika izany fa avelo izy ho any amin'izay misy azy any. Mbola mianiany ihany mantsy elahy. Inona moa ny any aniko amin'izany fa miresaka tsotra. Dia izany zavatra rehetra izany ve na fiain'ny lahy tamiko daholo hatramin'izay
tena marina raha mba hitako izay mahakambana antsika ireto fa ifanadala amin'izany ve nao toeto sa hikariko amin'ny voninkazo lahy ka tena tsy levo ny vavoniko ny ataonareo to lasa topotra miono mantsy ny tenanay zany hoe efa niahiahy ny voninkazo manao fikaroana hafahafa ihany aloha fa tena tsy napoziko ohatr'izao zay atao zao no tokony mba eritreretinareo fa tsy zany ka inona re tsy andao any amin'ny polisy aloha no azo atao voalohany raha ny azoko tsara ngery-jokasy dia mety hoe nisy nakakery ny voninkazo zay aloha no azo antoka indrindra raha tsy sanatria efa nisy namono oka moro-jokasy aza miteniteny foana fa ataoko ahoana ny velona tsy misy amin'ny voninkazo ary ataoko ahoana ny velona tsy misy azy maninona nareo aza zao no atao hoe aleo elahy makany amin'ny polisy fa za misy alehako hoaiza lahy ho any amin'ny ray anina tsy maintsy milaza amiko ny olona naniraka azy resaka midada amin'ny voninkazo izy androany mino mantsy fa reo ihany ny rangory fototry ny hafa amin'izao raharaha zao ka raha zany dia hiaraka amin'lahy koa fa tsy misy avelan'lahy rery makany amin'ny polisy zany ao ty vanina inona fotsiny mampirahalahy antsika ary jokasy maninona no ahilikilika lahy foana maninona tsy avelan'lahy miditra amin'ny fiainan'lahy fa omely lalamosina foana hatramintsika mbola kely fa inona ny ratsy nataoko an'lahy fitiavako ny lahy ina naovako an'izany mampidi-doza loatra matetika ny lalana safitiako izorana ka tsy tiako haningotra ny ain'ilay rahalahiko tokana tany satria mihevitra ho kanosa sy mila arova lahy tsy zandry ty vanina ely zany iantsolona azoko antoka mihetraka ny fitorinany amin'ny polisy fa itsika roa lahy miaraka any amin'izany mpanjany na miara maty any na miara velona enindray ara zany ko ary andao tena oka izay ry jokasy fa ho faty io zanak'olo io ny farany oka zay lafa tsy maintsy miteny io androany olona efa tsy mahavoaka feontsony io jereo anefa tena simba tanteraka ty izy marina tsy tena ho faty io efa mba nyteny an'izay fantany ihany ane izy ka tsy ampy zany ty vanina tsy ampy zany tsy hanampy antsika hita amin'ny voninkazo raha zao hoe tsy mahalala ny an'iny izy fa mahazo afatra fotsiny dia nandeha ka oka ho afa tena hamon'olona eto lahy sérieux tsy raharahako zany ty vanina ainara ihany ny misy vidiny amiko ny akoatr'izay afaka miverina any amin'ny pahary azy any daholo jokasy inona nefa nanarahany lahy raha tsy vonona ny ahitarahy no hiverin'ny lafa hanampy tamby any ray anina pahatsorana angatsika mba ilazany marina ka nazanynaty zany tsy tao anatin'ny fifanarahana kosa ny famonon'olona tsy mifanaraka tamin'lahy jokasy mingavy aleo eo amin'izay io bando io dia ndao hiala sao misy namany tonga eo na hoe misy olona tonga manga izy eny ary aleo eo zany andao hivoaka to dia anjarany lahy indray zany zao no miteny hoe inona ny ataontsika aleo aloha mandinika laza raha ianina teo fa nisy ny antso sy nanome vola fotsiny izy ary nisy naniraka teny amponja mba ilaza amin'ny rafatra hoe tsy mahazo miteninninona ny voninkazo izy dia tsy nanaiko io ny rafatra fa nilaza hoe leo mandainga amin'izany sady tsy nahita fomba hanakomana amin'ny marina tsony tena reo olona naniraka ny ray anina teto no azo antoka ho nampigadra ny dada ny voninkazo sy antony tsy ahitana azy nefa atao sarotra be ny ahitanan'izy ireo fetsy be izy tsy mamela trasy mihitsy izy fa ohatry ny aloka manjavona ny any zavatra mahagaga dia ny antony nakany ny voninkazo zareo ny raha ny fikaroana nataoko hatramin'izay dia tsy mbola nikasika ny fianakavian'ireo nanao fanarahana mihitsy ka iza mola tsy ny mahalala mety fantatra izy ireo fa mahafantajavatra voninkazo hoe manao fikaroana momba ny dadany natahotra sao sarona izy ireo dia novononina nalainy ankeriny izy tsy za efa nanao fikaroana firitaony ity ve efa maty raha hoe zany no izy ka ilanga moa nisy nahafantatra ka fa hivoninkazo nisy tsy haiko aloha za ihany ny azo hoe manao fikaroana hafahafa dia izay sady tsy nilaza tamin'izy na tamin'izy fa eny tamin'ny maman ihany tamin'ny maman ie fa ahoana tena sanatria ve marina ny ahako hatramin'izay andao aingana aloha fa misy zavatra ahaiko
Andriamanitro, fa aiza ary ty toerana misy aty e? Tena mahatsapa mevizana zany sady manaintaina daholo ny vatako iray manontolo. Tsy efa ray andro sy tapany na roa ve izay no nahavoahidy atato. Fatotra tongotra manontana eto ambony seza ary tena tsy afaka mikofoka na ny kely aza. Tapombava ihany koa. Tsy mitsahatra manontany ahy ilay olona roa lampiambiny ireny izay fantatro momba ny dada. Ny olona nanome an'ilay taratasy ary indrindra izay oloka fa efa nilazako ny zavatra fantatro. Rehefa tsy mahafa-po azy ireo ny valiteniko dia daroka no azoko. Fa naintena nametraika amin'ny nofoko ka hatrany amin'ny ato-fanahiko mihitsy. Izaho kosa aloha tsy ilaza hoe hitroka sy ny mahalala ny marina ankoatr'ahy e. Sanatriana e izany. Aleoko maty toy izay hitoroka azy. Tsy mampaninona raha ny fiarovana azy no amarana ny tantarako. Ary amin'izao fotoana sarotra izao indrindra mitsapako fa raha sanatria maty aho dia tokana ihany ny neniko. Dia ny tsy mba nilaza tamin'ny trokasy fa ninona fisotro ny tantaranay. Nanankahala azy aza indraindray dia tao anaty fitiavana daholo ny nanaovako an'izany. Hoay, ary misy olona tonga nezany. Toa miresaka amin'ireo mpiambina ao ambaravarana angamba. Feom-behivavy izany sady toa ohatry ny feon'olona tsy fahiny amiko. Izay ary fa mivoha varavarana. Andriamanitro, fa toa manao amin'ny voninkazo. Mino hoe fa tsy dia nanao tsy nalala fomba taminao mpiasako ary aleo aloha esorina ny tapimbava fa iresaka isika. Tsy mety miresaka amin'ireo mpiambina hono mantsy ianao ka inoko fa isika mianaka kosa angamba afaka miresaka tsara. Zay. Mamany Ariela, fa inona ny dikan'izao e? Tsy zava-dehibe izany ry voninkazo. Tsotra fotsiny no angatahako aminao dia nilazanao amiko ny olona nanome anao ny taratasy milaza fa tsy meloko raha fatra. Ny vokatry ny fikarohana nataonao izay olona efa nilazanao an'izany. Iza ny nanampy anao sy ny sisa e? Tena tsy mampino any zavatra hitako. Dia ianao ve no navita nakankeriny ahy e? Ianao koa ve no nanao fifanarahana tamin'ny dada sy nampikadra azy? Ie, dia mbola izaho koa no naniraka olona androban'ilay camion anay noentin'ny rainao mba hahafahanay manisy pression aminy. Tsy mety nanao tapoka ny asany mantsy ilay olona voalohany tokony hisolo vaika any ankalana satria maty ilay zanany narary ny ilany vola. Dia voatery nitady olon-kafa maika izahay satria efa nandany vola taminay ny client mitady olona hitolo-batana. Andray, dia sanao ve? Ny tena marina tsy te ho tonga amin'izao ahy e. Tsy manana olana aminao manokana. Mahafinaritra azy ianao amin'ny lafiny rehetra ka efa niraisiko toy ny zanako mihitsy. Sady efa olo tiany zanako lara teo. Saingy afera tiany orinasa natsangako sy nandaniako ny fahatanyrako niaraka tamin'ny vadiko ty ka tsy hosimbaiko aminao sy ny rainao mihitsy. Ny orinasanareo ane ka sary natao hojeren'izao tontolo izao fotsiny raha izay io e. Tsy mampiditra ny atsasako ny vola tena ampidirinay akory. Raha ny tena marina dia mpanatanteraka ny nofinofin'ny olona te hanana fiainana tsara kokoa toa anareo sy rafatra izay. Miantso anay ny client, ataonay ny asa na ataony arakaraka izay hifanarahany e. Fa ny tena asanay dia manolotra olona ny fitsarana mba hikatona ny raha tanteraka.
maro koa ny olona ambony manohana anay amin'izao satria mampandry fahalemana amin'ny vahoaka amin'ny mahalala fa voasambotra sy mijinja ny asany an-trano ny olon-dratsy mila vokisana fanantenana ny olona mba hatsapatena ho voaro e. Tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra raha ianao no heveriko maolom-banina ary nanakinako ny foko sy no raisiko toy ny reny mihitsy aza nefa dia izany nanaovanao an'ny dada tsy izy ihany fa firifiry izany ireo olona tsy manan-tsiny talohany sy tao aoriany nampibabenao ny elo ka tsy nataony akory kaloha zava fa tsy nanery anizaniza hiasa ho tsy fanerenana nataonao an'ny dada fa inona izany ianao ihany no mody nampangalatra ny entanao ka rehefa latsaka Katerena tsy nanana aloha izy dia nasainao nanefa tamin'ny alalan'ny fahafahany tena biby ianao fa tsy olona sitrapondra fatra tanteraka reny nanao ny safidiny izy anjaranao zao manao ny ianao na ianao ilaza n'izay tianay ho fantatra rehetra na alefako manaraka azy ataovy izay ataonao fa tsy ilaza ahy na mitsotra amin'ny marina na tsy maintsy ho vonoinao foana ka aza manantena dia tena mitovy amin'ny rainao mihitsy ianao vononanao sorona ny tena noho ny hafa tsarovy anefa fa zany nafaty azy vonoy aho ara vonoinao fa tsy rarahako efa ny hoe soronao tamiko ilay antony hahavelomako ka tsy mampaninina raha hajanonao koa ny foko efa namono a voalohany ianao tamin'ny namononao ndraiko ka ataovy ny fanindroany anaperantsika amin'ity tantara ity fa ela tena mafilo mihitsy matsy fa dia iza loatra ny olona arovanao voninkazo ka hanaovanao beloha ohatran'izao anisy ihany mahalala betsaka lavitra noho ny fantatro izy ka tsy ho ela dia ho ravany ianao sy ny mombanao ary rehefa hainy fa ianao koa no mbola namono dia tsy isy vintana elanao eo am-pelantanantsonina ho alainao hiaro anao daholo aza ny anjely ny paradisa sy ny devolon'ny afo be miandry azy raha izany fa tsy rarahako ary ela koa izany fa aleo tapenana ny vava ny mpampetsopetsona mandreraka ary ampahafantariko anao kely ny tsiron'izany fangery firiny izany androany mama teny ianao tokoa ve io ary voninkazo ty vanina sy joka azy tena zahay tokoa reto ry maman Chérie tsy nampozonao ary aza manantena n'ireo mpiambinao ivelana intsony fa efa nalefanay natory-dolo satria ny siobesaina ndray ry mama dia tena ianao tokoa ve ny nahavita an'izao tsy izy ireny lesy fa le vadiny iny koa izy dada fa ahoana ny nahitanareo ny taty vonoa ny findainao na aza entina manaraka rehefa andehanao ratsy fa iny ny lokalizenay rehefa avy nasava ny braonao zay ka nahita n'leo taratasy rehetra manam-pirofo ny fivarotanao ny marina hatramin'izay tena nihevitra ny jokaso ho lasa adalana avy nandray zava-mahadomelona raha ny ahiahanao izy mbola nihevitra n'ireo profitanay tao amin'ny braonao fandrika nataon'olona anao koa zao anefa ny zava-misy kay ty vanina aleo aloha mody sika dia miresaka tsara tena tsy napoziko ry mama tsisy mody zany eo raha matoty mama vao ny fatorany voninkazo zay ihany no angatahako aminao raha tena te andamina ny zavatra rehetra tokoa ianao fa elavy adala ry ty vanina fa valo ny fiarahamonina ane io dalo ambony latabatra mpamotika fiainan'olona renitsika foana io ry jokasy ny adalan'ny olona ho ny omehezana fa ny adalan'ny tena tafindamba fa misy fitenenana koa hoe naamboko na ambohan'ny hafa rehefa vanda anaty ekary sady efa nikitikitika ny voninkazo koa dia tsy amelako tsy mbola nisy navelako ny alamainy izany izay nikitika ny singam-bolony io hatramin'izay ka hatramin'izao na dia hoe tsy nivazavazaiko retany aman-danitra toy ny nataony laza haiko fa tezitra alary jokasy saingy avelao ahy iresaka aminy mandeha fery aloha mba ataovy izany ho akambana amin'lahy mama avelao vahanay voninkazo avelao entinay izy efa andalana amin'ny polisy ary raha mitolo-batany ianao dia mety hena ny sazinao sazy sanatria tsy misy mikady izany eo so everinareo fa vita moro ohatr'izany izy ty ty vanina
tandreny fa hay manana basy izy miarena aloha vo zanaka e rehefa samoratsy ihany tsy rarahako na maty any daholo azy nareo mirahalahy mbola manana ny ary ela tena raha matoa tsy misy sainy ity atakaronao vola zany ny zanakao ie toy ny nanankalozanareo ato tamin'io kiala voninkazo io koa e ary veloma mandrakizay vanina tandremo jokasy andriamanitra tsy vaniny ianao ry mama firinao ny zandrika tena leo miala fa ratsy tia marina jokasy a maheno avy elahy tsy maninona ary ty vanina vao voninkazo dia andana roma moa fa lasa mitsoka tsy amelan'ny lahy irereto zany a vonjeo e vonjeo fa misy maratra mafy sisy ahenao ny lahy zany fa ndehanao a tsy maninona voninkazo voninkazo marina ao fa andriry voninkazo a angana fa alako koa ty tapombavandry ty avia ty angana tsy indrio eto amin'ny ratra ny jokasy ataovy izay ampijanona ny ora mandeha be io fa za andeha hiantso vonjy ty vanina tena maratra be nge izy zany e sady eto amin'ny kibony mihitsy tsy indrio ny ratra ho afa andeha hiantso vonjy any ivelany any a tsy mbola vonina mony zandriko androany ah enary jokasy aza kibony masonao moa e zamona miaraka amiko fa zelozana sady a voninkazo eno ia asa miteny betsaka aloha e lay onja tianao a tsy mba haiko nandahateny oatra ny seny lasain'ity vanina traminao zay fotsiny ary tsy voazao fa efa hatram'izay raha mbola tsy nalala kory ny hevitry ny teny hoe tia defa ny tianao sady sakoany tena tianao jokasy mifona voninkazo koa tamin'izay fomba nanehoko azy sary piaro loatra taminao ka tsy zakako ny nahitanareo sy ty vanina mifandray be tsy nahita fomba izy tonananao mba hijery ray minitra akory raha tsy tamin'ny alalany kapoka sy ny fanombana ny zavatra ao tsy mitasona lahelo aminao ange ahy e misaotra indrindra vonikazoko jokasy ahitaitranao tonga sondra eto amin'ny tontolo mivelona efa nanamafiny aminao zay voninkazo ie sa ihany ty no heverinao fa efa anjely hitsenanao any an-danitra nga ka haiko hoe ianao tsy misy anjely mahatoraka ny atsara-tarianao zany aza manany ihany ka mariny fa honao akery voninkazo afrina ny tsy nahatsiarovako tena efa ela ihany zay a andro maromaro zany ve ie ary izy tia vanina mamao tia vanasy ary ela ho avy eo fa nenonareo sy ny dadanareo no nikatra tsy lasa lavitra izy le nisoka iny dia azony mpitandro ny filaminana ny aiky ny elony ihany ny farany korontana be ny tao e fa ny efarany dia nikatra izy ireo ny famitorana momba andreo olona tsy meloka nefa migadra kosa mbola mandeha any eny ary ty vanina fa tonga hitaitra izy ie io efa miresaka io ty vanina tena saika nylozanareo sady zay a mbola tsy tonga ny androko lesy a manjary tsy misy mpanadaly io tsony elahy nareo mirahala reto ka so avelako aloha nareo raha mila miresaka e aza mandeha anao voninkazo a mbola misy resaka tsy maintsy atao fa ino zandry ty vanina
ny momba anareo roa zao hoe tsy olava resaka fa tsy misy zazakely tsontsika, tsy olo-kafa fa nanatrika ny fitombohan'ny tantaranareo ary vavolombelon'ny roy mamatotra anareo hatramin'izay na dia hoe tsy niseho tamin'ny endriny mahazatra azy izany. Efa fantatro ihany raha ny tena marina, reny tamin'ny raha fatra ny giadry ireny ka tsy nentiny sakafo andro maromaro voninkazo dia ielary jokasy no mametraka amin'ny mofo tokony ho anjara lahy ho anjaridaina mba ho hitany. Ny ady natao lahy tany am-pianarany ireny izay saika voninkazo daholo no antony rehefa misy manadroadro azy hoe zanaka mpanao zaridaina izy sy ny sisa e. Nahita fa tsy notantaraina ary nanatrika ny fiamafisany izany tady na mpifamatotra anareo izany. Nefa mony sisika niditra mba teo ho tompo-toerana saingy misy ady tsy fiady lay onja be sy fandresena natao lavina ka mitsodrano anareo tia vanina avy aloha toizako ry-Jokasy nandefitra nandritry ny fotoana naharitra lahy satria tsy mba nahaina an'io fihetseham-po toy ny olona rehetra, tsy mba nahin-teny hoe tia anao aiko fa nandoro alany tsy fahafahana ny teny fa nitazana fotsiny. Raha sitrakelahy mahakambana sy maharay ihany antsika dia avy aloha hiteny ho an'lahy androany. Voninkazo tia ndry Jokasy, tena tia asa mety mba azo ndry valiana ve zany? Tena tia azy koa tia vanina hatramin'izay mifona aminao tsy haiko raha mba afaka amela ianao dray androany. Mamela ndry ary ho namandry foana zay fa ilozako aloha nareo raha hiresaka ataovy izay mahasambatra anao voninkazo ataovy izay mahasambatra an'io silako io zay fa mandra-peo ny voninkazo ny Jokasy. Misaotra tia vanina. Voninkazo tena vokatry ny fonao tokoa ve ny zavatra nylazainao rehetra teo? Tena vokatry ny foko ireny Jokasy misaotra indrindra ary dia ahoana izany izao iava? Fa iza nefa no milaza aminao fa miaraka izay sy avay namako be fotsiny iny sady manana tantara mampalahelo be koa nge izy iny ay ve aza mieritreritra olo-kafa izany intsony olona ray ihany ny tiako eto ambonin'ny tany i voninkazoko. Voninkazo fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara misy fizarana roa nosoratany RH. Sylvia Randrenatoandro no Madame Léa, Soma amin'ny Rina no Rafatra, Nanja no Voninkazo, Christophe Rabearmanana no Tivanina, Faly no Jokasy, nandray feo Mamy Arvony, nandrindra ara-teknika, Aro, Nana Tontosa, Nanja Razafitra Koto.